lahy eto amin'ny fiangonantsika. Alahady izay ampiambonantsika ny fotsika koa. Mba handre ny tenin'Andriamanitra sy handray ny baikony ary hijoro vavolombelony eo anivon'izao tontolo izao. Alahady izay iarahantsika manandratra vavaka, ametrahantsika eo amin'ny tompo mpanefa ny zavatra rehetra, ny etaetam-pontsika rehetra sy ny asa napetrany amin'ny tsiraray sy amin'ny fiangonana. Dia ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra araintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Aoka hiara-mitsangana isika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny salamo faraka amin'ny 70, ny andininy voalohany, fahaenina, fahavalo sy fahasivy, ary ny andininy 420 ka hatramin'ny 420 no iarahantsika mamaky izao, oentina maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fitokisantsika aminy. Ianao Jehova no itokiko, aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Ianao no nanankinanay hatrany am-bohoka, ianao namoaka ahy avy tany an-kibondreniko, ianao no deraiko mandraka riva. Ny vavako feno ny fiderananao sy ny fankalazananao mandraka riva. Aza manary ahy rehefa antitra aho, ary aza mahafoy ahy rehefa ketraka ny heriko. Fa izaho kosa dia anantena mandraka riva, ary tombo lalandava ny fiderako anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny fanjenao mandraka riva, fa tsy fantatro ny isany. Hoentiny ny asa lehibe nataon'i Jehova. Ampahatsiaro ny fahamarinanao aho, dia ny ianao ihany, Andriamanitro. Ianao efa nampianatra ny fony ahy mbola tanora, ary mandraka kehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Koa mandra-pahantotro sy fotsivolo, dia aza mahafoy ahy Andriamanitro, mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Amen. Ny hira fahavalo. Cookie.
hivavaka isika. Dia rainay ankalazainay asandratrainy, ianao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao. Lay Andriamanitra tsy toso mandrakizay mpahary zao rehetra zao, ary Andriamanitra azo itikina, satria manana fikendry tsara ho an'ny olony ary mahatanteraka ny teny fikasana sy ny teny fampanantenana rehetra. Ankany amin'iza tokoa zay Tompo, fa tsy misy Andriamanitra mahatoky tahaka anao, lay efa nanankinanay hatrany amboaka, ary ianao lay efa nitantana anay, nanabe anay, ary mitarika anay ho amin'ny fanjakanao. Ianao lay miantoka ny fiainana isan'andro isan'andro, mandrotsaka ny fahasoavanao sy manavao zany isa-maraina, ary ianao lay mamonjy anay sy miaro anay, manoloana ny etraketraky ny fahavalo sy ny fahamaizinana eo anivon'izao tontolo izao. Misaotra anao zay, fa tsy namonjy anay fotsiny ianao sy niaro anay, fa mbola sitrakao ny ampahery anay, ary maniraka anay eo amin'izao tontolo izao ho vavolombelona. Aneo ny asanao sy ny fahatsaranao, ary indrindra aneo fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao, na aiza na aiza, na iza na iza. Ankehitriny ary, raha manatanteraka izao fanompoam-pivavahana zao zahay, dia ampioreno amin'ny fahamarinan'ny teninao ny fiainanay, ary aoka ny fonay, ny fanahinay, ny sainay, ny tenanay manontolo, ho tehirizinao tsy anatsiny eo ny voninahitra ao, ka nitaony alokon'ny vavanay Tompo sy ny fisainan'ny fonay, ankasitrahana eo anatrehanao, vato lampam-panavitra anay. Dia hatreo ty fotoana ity voninahitra ao Kristy. Amen. Petraka isika. Ry havana, ianoy ampanajana sady ampieritreretana tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra indray, izay ombonantsika ary tia ny velomantsika miaraka amin'ny mahafiangonana amin'ity alahady ity sy mandritry ny herinandro izay hodiavintsika. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana ho ny Tompo, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahy koa. Misaintsaina izany tenin'Andriamanitra zany isika, mandiny tena manoloana izany isika, ary andeha isika iaika eo anatrehany, fa tsy nahatanteraka izany ka angataka ny famindrampo sy ny famelan-keloka avy amin'ny ray. Hoy ny mpanoratra ny salamo Davida hoe, taminao dia taminao ihany no nanotako Tompo, mba ho marina ianao raha miteny ary tsy manantsiny ianao raha mitsara. Dia ara-pitodika ny fontsika amin'Andriamanitra raintsika isika. Anao ny hira fahavalo sy efajato, andiny voalohany sy fahatelo. Jehovah ray marepo, zay tia sy mamindrafo, o miai no ne atako, mba mamindrafo mekyo, tsy tamboko isainare.
sy tonga iantsony marina ny tompo fa niparota mba ibebaka manolona ny sitrapony sy ny fahatsapahantsika tsy nary tanteraka izany ary manohy izany hira fangatahana famindram-po amin'Andriamanitra izany dia ara-mivavaka isika. Raha eo nreto izay manatona anao fa ianao ny rainay ary zanakao izay. Tompo, menatra izay ary mangorory ny aty anatinay satria nampahatezitra anao tamin'ny teninay, tamin'ny sainay, tamin'ny fihetsikay, tamin'ny asanay maro izay. Tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao tamin'ny zavatra rehetra izay. Ary tsy mba nainty tahaka anao fa ny fitiavanay amin'ny maha-olona araka ny fitepon'ny fonay adala izany nentinay nity sy nankahala anika dia tsy nanome voninahitra anao izay. Tompo, tsy nahatanteraka ny voadinay teo anatrehanao izay ary tsy marina nanoloana ny lokaloka nataonay teo anatrehanao fa tsy nitanterahanay avokoa reny. Tompo, tsy nay nanome voninahitra anao tamin'ny zavatra rehetra izay fa nanitsakitsaka ny voninahitra ao aza tamin'ny toetranay matetika na indraindray. Nefa Tompo, akany amin'izay ianao ilay manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay no atoninay ary ianao no iakenay eloka, ifonanay, angatanay famelan-keloka ary iandrandranay ny fanadiovana sy ny fanavaozana miaraka ny fiangonana. Ry rainay be famindram-po mitalao aminao izay mamelany elokay. Diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay mba ho afa-keloka ary avaozy ny fanahinay mba haveloko nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako ampamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Hoy ny Tompo izay manatonatsy mba ho laviko mihitsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika hoy ny tenin'Andriamanitra dia matoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa ao anatintsika izay mibebaka marina, raiso amin'ny fahatokiana sy fisaorana, ny teny anambaran'ny Tompo fa efa navelany ny elokao ary efa nidioviny ny fonao. Iara-mitsangana isika. Hoy ny Tompo, ho fafazako rano madio ianareo dia adio, mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra, izany no anadiovako anareo. Koa ao ka ho ny teny ianareo ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ary ny fanantenana. Koa ambara fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Kristy masina mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen. 3:7 Eo bene fanai tu favonjeza niratra ni pamuziko no Mesia mava nirane Jesús
voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Efa nidiovin'ny Tompo ny fontsika noho ny fahasoavany, koa izao sika dia afaka andray ary anatanteraka ny teniny. Ataontsika ny hira 1912 mialoha ny vavaka sy ny famakinan'ny sesy ny teny voalahatra amin'ny pelikopa. Tokone fetipeka Tonga ny fotoana Tompo, andrenisana ny teninao amin'izao ora sy fotoana izao. Sokafo masom-panahinay, andraisana ny teninao, dia ilay teny mitondra fiainana. Ny teninao izay fanilon'ny dianay sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao izay mitondra famelombelomana ho an'ny fanahinay. Ny teninao koa no nahariana izao tontolo izao. Ataovy ho mpiaino mpankatony teninao izahay, fa tsy ho mpiaino mpanadino amin'ny androm-piainanay rehetra. Izao tontolo izao ho levina fa ny teninao tsy mba ho levina mandrakizay. Ampangino ary Tompo, izay feo rehetra tsy avy aminao, fa tsy misy afa-tsy ny feonao rery ihany no tiana hibitsika aminay. Ome hery ny mpanomponao izay ampitondrainao ny teny, ary tsy hiverina aminao foana izy raha tsy efa nahatanteraka izay sitrakao, ary ambinina amin'izay ampandehananao azy. Amin'ny anaratsoanao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Iaraka mamaky sy iain'ny teny soratra masina isika tompoko. Izany dia hitantsika eo amin'ny Jeremia 1:1, andininy 4 ka hatramin'ny 7:10. Jeremia 1:1, andininy 4 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita itsika izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tonga tamiko ny teny Jehova manao hoe: atro ny fony ianao tsy mbola noforonoko tany kibo no efa fantatro, ary atro ny fony ianao tsy mbola teraka no efa no hamasiniko sy notendreko mpaminano an'ny firenena. Ary io kosa aho, indrisy Jehova Tompo, indro tsy mahay mandahan-teny aho fa mbola zaza. Fa ho Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra anirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao hamonjy ianao aho Jehova. Dia nanindritra ny tanany Jehova ka nanendry ny vavako, ary ho Jehova tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teniko, ary indro aho manendry ianao izao andro anio izao
hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary hanorina sy amboly. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry Jeremia, inona izao hitanao izao? Ary hoy izao: ratsan-kazo no hitako. Dia hoy Jehovah tamiko: marina ny ahitanao azy, fa mahatsiaro aho fa mba hatanteraka ny teniko. Ary tonga tamiko fanindroany indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe: inona izao hitanao izao? Ary hoy izao: vilany mangotraka no hitako, ary mitongilana mianatsimo ny vavany. Dia hoy Jehovah tamiko: hirohatra avy any avaratra ny lozan-jonimponina rehetra amin'ny tany. Fa indro atsoko firenena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra. Hoy Jehovah, dia ho tonga izy ka samy hametraka ny seza fiandrianany eo anoloan'ny vavahadin'i Jerosalema avokoa, hamelezany mandany rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra ny Joda. Ary hifandahatra aminy aho noho ny haratsiany rehetra, dia ny nahafoizany azy sy ny nandoroany didikazo manitra ho amin'ny andriaman-kafa, ary ny ankofany teo anatrehan'ny asan'ny tanany. Fa ianao kosa dia misikina ary miomana, ka lazao aminy izao rehetra andidiko anao izao. Aza matahotra ireo, fandrao dia hataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao. Indro izao anao tanàna manda sy andry vy, ary manda varahina, mba tsy ho leon'ny tany rehetra, na ny mpanjakany Joda, na ny lehibeny, na ny mpisorony, na ny vahoaka. Fa hiady aminao ireny, nefa tsy aleo anao, satria momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehovah. Amen. Dia mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hita ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Epistily voalohany ho an'ny Korintianina, toko 12, ny 2:1-3, sy ny toko 17, ny 2:17. Korintianina voalohany, toko 12, ny 2:1-3, sy ny toko 17, ny 2:17, amin'ny anaran'ny Tompo. Nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Mitsangana ny fiangonana amin'ny alohan'ny hamakiana amin'ny filazantsara. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Luka. Filazantsara nosoratan'i Luka, toko 4, manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 30. Luka toko 4, ny 2:20 ka hatramin'ny 30. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy, sady talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana naloky mivavana, ka hoy izy: tsy zanak'i Josefa va ity? Ary hoy kosa Jesosy taminy: ataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Izay renay fa nataonao tao Kapernaum dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary koa izy: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay akasitrahany eo amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'i Elia, raha niantona ny andro 3 taona sy 9 mbolana, ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra. Nefa tsy mba nirahana ho amin'ny anankiray tamin'ireo Elia, fa ho amin'ny Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena.
Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nodiovina na dia iray akory aza, fa namana Sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao tanàna ary nitondra azy ho amin'ny tapiny avoana ny orenan'ny tanàna mba azerany amin'ny antsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Amen. Ira fa 700 ny andininy fadimy mielo ny tondrana ny afatra ny tenin'Andriamanitra amintsika. Tompo, mbola ny fahasoavanao ihany sy ny fitiavanao anay no iantsonao anay androany ary anomezanao anay ny zao fotoana izao handray ny afatrao. Tompo, mangataka aminao zahay mba ampangininao ro feo mety hanakana anay tsy handre ny teninao ary mitenenanao araka ny fombanao. Aminarinao Jesosy Kristy mavojy. Amen. Petraka isika tompo. Ny tenin'Andriamanitra akatsika ny afatry ny tompo amin'ity anio ity dia araka ny voalahatra amin'ny perikopa vakitsika teo ary aompana manokana amin'ny andininy 10 amin'ny bokin'ny Jeremia toko voalohany izay mivaky hoe: arindro aho manendry anao zao andro anio zao, hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary hanorona sy hamboly. Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahalalana tsara avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Ny bokin'ny Jeremia mpaminany dia manamarika fa mbola tsy voaforona tany an-kibo Jeremia dia efa fantatr'Andriamanitra. Ary tsy mbola teraka akory izy dia fa nomasian'Andriamanitra sy notendreny ho mpaminany ho an'ny firenena. Nantsoina ho mpaminany Jeremia noho ny amin'ny fiainam-panahin'ny olona sy ny fifandraisan'izy ireo tamin'Andriamanitra izay azo lazaina fa tena ny vahavava mahitsy. Ny aina tao anatin'ny fanompoan-tsampy ny olona, fa hoy Andriamanitra manambara ny fahatezerany eo amin'ny 5:12 vakitsika teo: hifandahatra aminy aho no ny aratsiany rehetra, dia ny nahafoizany ahy sy ny nandorony ditikazo manitra ho an'ny andriamanikafa ary ny akofany teo anatreny asan'ny tanany. Manampy an'izany koa Jeremia
dia nilaza izy any amin'ny toko fahasivy any ariana kely any, any amin'ny diny voalohany, zao ny ambarana fa mpijangajanga avokoa izy rehetra, ary mpivadika amin'ny ray tetika izy. Noho ny amin'ny toe-java-nisy nampalahelo niatra teo amin'ny fireneny dia nantsoina ho mpitondra ny ten'Andriamanitra Jeremia. Voatantara eo amin'ny andininy fahasivy vakitsika teo, ny fihetsika sy ny fiteny nataon'Andriamanitra raha niantso an Jeremia hataony ho mpaminany izy. Hoy ny voalaza: naninjitra ny tanany Jehova ka nanendry ny vavany ary niteny taminy hoe, arindro aho manendry anao izao andro anoho izao, hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anarina sy amboly. Zanak'evitra roa no azontsika asongadina eto amin'ny aty andininy fahafolo ity. Ny voalohany dia ny fiantsonan'i Jeremia, ary ny zanak'evitra faharoa dia ny asa ny antsona an Jeremia. Ny voalohany ary mikasika ny fiantsonan'i Jeremia, ny fanendren'Andriamanitra mpaminany teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia entiny hanehoany ny fahatezerany. Zavatra roa, hanehoany aloha ny fahatezerany noho ny faharatsy ny fitondratenan'ireo vahoaka ireo zanak'Israely, ary ny faharoa entiny ihany koa manapirofo ny fahasoavany. Andriamanitra mivantana no nanendry an Jeremia: indro aho manendry anao zao andro anio izao, hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana. Avy eny am-pon'Andriamanitra ny fikasana sy ny faniriana hiarasa aminy. Tany amin'ny Jeremia no niantefa ny safidin'Andriamanitra. Navana tao anatin'ny maro ny tenany. Tsy mba nisaina sy nieritreritra zany akory Jeremia rehefa nivakitsika teo. Saingy Andriamanitra efa niasa mialoha teo amin'ny fiainany. Tsy taho-tsain'i Jeremia velively no tonga mpaminany, ary niezaka azy izy niala andraikitra, ka tamin'izany tenenany hoe, tsy mahay mandà teny aho, mbola zaza. Fantatsika tsara ny tiany ambara amin'izany. Tena marina tokoa fa tena tao anatin'ny fahatanorany Jeremia izy resany eto satria araka ny voambara dia 3 taona izy. Ataoko hoe 3 taona monja. I Jeremia dia tovolahy malemy fanahy, sarokenatra, mikavivy rehefa miteny, ary tsy dia nanana ny maha-izy azy loatra teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. Tsy dia nihevitra loatra ny amin'izay ho avy ny arisy. Azo inona fa io toetrany izay tsy maharisy lahatra, raha ataontsika miteny frantsay hoe tsy dia manana personnalité loatra Jeremia. Io toetra indrindra, io indrindra no niantson'Andriamanitra an Jeremia, hitondra ny teniny ary ianao ny hiraka ampanaoviny azy. Nandà mafy Jeremia, fa saingy matanjaka be ny fandresen-dahatra ndraisan'Andriamanitra, milaza taminy hoe mbola tsy ary akory ianao, mbola tsy teraka akory ianao dia efa no amasiniko. Zany miazo dika hoe efa natokako ho ahy, natokako ho mpaminany, no amasiniko ho mpaminany. Manome antoka an Jeremia Andriamanitra fa tsy hamela azy handeha irery. Fa ahoana ozy izy? Amin'ny Jeremia vakitsika teo, toko voalohany ny 7:20, fa hiady aminao ireny, nefa tsy ahaleo anao satria momba anao, hamonjy anao aho, hoy Jehova. Efa ela no evan'Andriamanitra ny anirana an Jeremia. Efa ela no efa novolavolainy sy nomany no mpitondra ny afatr'Andriamanitra ny tenany. Efa vitan'Andriamanitra ny mialoha ny fampiraisina antsika olombelona amin'izy Andriamanitra tenany.
adia notendrena ary Jeremia. Nomena andraikitra izy satria te hiarasa sy te iray ombonantoka aminy ho fampanjakana sitrapony ny tompo. Ny fanendrenan'i Jeremia eto dia maneho fa tian'Andriamanitra izy izay ny antefany antso, ary tian'Andriamanitra koa ny firenena sy ny vahoaka izay anirahany azy. Saingy mialoha ny andehanan'i Jeremia hanatanteraka ny asany dia nanamarika soratra masina fa nomena fahefana izy. Nomena fahefana Jeremia. Nomena fahefana avy amin'Andriamanitra. Voamarika tsara eto fa ny fahefana tsy tonga ho azy eo an-tananao, fa misy mpanolotra. Noho izany mazava ho azy fa tsy sitrak'Andriamanitra ny misoratena na manirantena. Fantatsika tsara fa maro, na ny Amerika, na ny Afrika, na ny Azia rehefa mijeritsika amin'ireo fandara samihafa, na ny Madagasikara ary. Maro ireo mitono tena ho mpaminany kanefa tsy manana firaisana kory amin'Andriamanitra. Io fahefana io no fanomezan-dalana ho an'ireo hanao na hanatanteraka na hanefa na hamita ny iraka na ny asa asain'Andriamanitra ataony. Ny fahefana omena no manala ny iraka amin'ny ahia samihafa, amin'ny tebiteby samihafa. Ny fahefana omen'Andriamanitra no ery manosika hanao ny asa. Zava-dehibe zany ty fahefana ity, satria izay manana azy no afaka miasa sy afaka miteny ary eketeny. Ka mba hahatonga ny Jeremia hanana ny lanjany amin'ny andraikitra izay ataony. Rehefa ndresantsika teo ny toetran'i Jeremia, sarokenatra, tsy dia nakatoavin'olona loatra zavatra teneniny, dia nomeny Jehovah azy aloha zany ny fahefana. Nomeny Jehovah azy ny fahefany. Zany hoe avy amin'Andriamanitra ny hery hoety miasa. Izy no ianterana, izy no fikirina sy toky, ary ny sitrapony irery ihany no toavina sy tanterahana. Ry havana malala, tsy mitsatra io antson'Andriamanitra sy ny fanirahana io raha mbola misy sitrapon'Andriamanitra voahosihosy. Izy ilay tompon'ny fahefana rehetra no mamindra sy manome fahefana ny voahosony. Todika amin'ny fiangonana isika. Sehatra hitondrany fiangonana ny fahefany izay nomena azy ny firenena sy ny fanjakana. Noho izany, tsy voafetra ao anatin'ny rindrina efatra fotsiny ny asan'ny fiangonana. Tsy voafetra ao anatin'ny rindrina efatra fotsiny ny asan'ny fiangonana, fa hatratra ny firenena sy ny fanjakana, satria izay no hahafanasina sy fahazavana azy. Hoy Jesosy ao Matteo 7:20, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa mipetraka ary fantanena hoe fahefana anao inona tokoa moa no nomenan'i Jeremia. Dia tonga amin'ilay zanak'efitra faharoa tsika, mikasika ny asa zany ny antsoina an'i Jeremia. Voaresako amin'ny boky Jeremia 5 any ariana kely ihany zany, ny sombitsombiny amin'ny toetran'ireo vahoaka, reto zanak'Israely. Dia zao mivoalaza ao. Mpijangajanga avokoa izy rehetra, mpivadika miray tetika izy, fa mandroso amin'ny ratsy ka hatramin'ny ratsy izy, ary izaho tsy mba fantany hoy Jehovah. Izy rehetra samy mamitaka ny namany avy, ka tsy misy miteny marina. Mampianatra ny lelany an-dainga izy ary manasa tena amin'ny fanaovan-dratsy. Zana-tsipika mahafaty ny lelany ka miteny fitaka. Raha amin'ny vavany
dia miteny fihavanana amin'ny namana izy kanjo ao anatiny kosa dia otripo. Da hoy ny Tompo amin'ny Jeremia, indro aho manendry anao hanina fahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorona sy hamboly. Mazava tsara zany ito ny asa miandry an'i Jeremia, ny asa tiany Tompo ataon'i Jeremia. Tsy Jeremia tenany akory no namaritra ny asa atao, fa izy Andriamanitra, le Tompo ny fahefana sy maniraka no tsy maintsy enoina ny sitrapony sy ny tiany atao. Ny asa voalohany tao Jeremia zany dia manongotra hatrany amin'ny fakany, manjera, mandrodana, mandrava. Any amin'ny baiboly hafa dia misy ombolo nampiasainy hoe manapotika ao izy na koa hoe mamery. Fa nahoana? Misy zavatra sy asa ary fiaina tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eto to mahazovana eto amin'reto vahoaka an'Andriamanitra. Anika tsy maintsy lavina sy tsy azo ekena fa ho foanana, esorina, tsy avely toetra eo izany. Zany hoe soloina tanteraka. Ny ahidratsy sy ny tsiparifary dia tsy maintsy ongotana, mba tsy hitsiry sy tsy hovanina. Ary ny fampijoroana ny asa maizina rehetra tsy maintsy arodana. Zany no hevitry ny hoe miady tsara ny finoana. Ity teny nampitaindra tamin'i Jeremia ity dia midika fa Andriamanitra dia tsy mahatanty ny fanosiosena ny sitrapony. Andriamanitra tsy mahazaka ny fahitana ny asa sy ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena mamevana ny asany maizina. Andriamanitra masina izy. Noho izany dia maniraka mpaminany izy hitondra ny teniny sy ny sitrapony. Hoy ny voalaza eo amin'ny 17, vakitsika teo, handeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Mitondra ny tenin'Andriamanitra, manatanteraka sitrapon'Andriamanitra i Jeremia. Ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra no entina mandrava zany. Tsy mora ny asa nanirana ny Jeremia, fa tena sarotra ary miteraka fanenjehana sy fankalana azy zany. Kanefa hoy ny Tompo mampahery azy eo amin'ny 19 hoe aza matahotra azy ianao fa momba anao aho, hamonjy anao aho, hoy Jehova. Fa voalaza antsika teo mikasika ny hoe fanenjehana. Jesosy dia niresaka amin'ny io fanenjehana io indrindra. Mitoeran'izy io eo amin'ny olona mijoro vavolombelona. Ao amin'ny filazantsara Marka 10, 7:20 sy 17 dia zao mivaky eo. Tsy misy olona efa nahafohy trano na rahalahy na nabavy na reny na ray na zanaka na tany no ny amiko sy ny filazantsara, ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny zao, dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana, ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Kay ry havana, ny fanenjehana kay dia cadeau omen'Andriamanitra ho an'ny olona mijoro vavolombelona. Tsy zavatra ratsy kay. Ary zany hoe manazava fa rehefa mijoro anao dia misy olona manenjika anao, manaratsy anao, mifosa anao. Fataro ary zany fa kay fanomezan'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra maro izay mijoro vavolombelona ao anatin'ny kanisany cadeau zany fanenjehana zany. Isika koa ry havana, ny fiangonana dia antsoin'Andriamanitra
tsy ahazaka na ionona manoloana ny asany maizina samy hafa. Tsy tokony hahatantany zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina, sanatria ho mody jamba sy marenina tsy mandre, indrindra moa hiray petsapetsa sy tsy kiombakomba amin'ny fampanjakana ny asa tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Mitaky ary miantso ny olony hijoro Andriamanitra. Mijoro ary ianao, tokony hijoro isika. Mangataha fahendrena sy fitahiran'Andriamanitra amin'ny fandrodanana izay hatao. Raiso ny andraikitra, mijoro vavolombelona, torio sy ambarao amin'ny fahasahiana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Tafio ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ao anatin'ny faharetana sy fiaretana eo ampiatrena sy fandravana ireo fahalovana samy hafa. Aza dinoana fa tsy Jeremia akory no mila sotasota, fa Andriamanitra naniraka azy ho vavolombelon'ny fahamarinany. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 1:7-9, zao ny esehoany zanak'Andriamanitra dia miandrava ny asan'ny devoly. Tsy fandrodana ihany nefa no nandrana an Jeremia, fa ny fanorenana sy ny fambolena indray. Tsy maintsy ataony sy tohizana amin'ny fanorenana ny asan'Andriamanitra. Sanatria maika ianao andrava, kanefa sady tsy hainao no tsy vitanao ny fambolena vaovao, fa vao maika loza aza no tranga. Dia na mety iseo tonga esoteny sy fanarabiana sisa nataon'ny olona anao, mandeha araka ny sitraponao ianao amin'izay fotoana izay. Raha avy amin'Andriamanitra marina ny fandravana, fa tsy vokatry ny heritsaina fotsiny, dia izy Andriamanitra ihany no hitaridalana amin'ny fanarenana. Ary zay no tsy maintsy hivavahana sy hitalahoana eo amin'Andriamanitra amin'ny fitarian-dalana amin'ny asa izay mpanaoviny. Izay naniraka ka name fahefana tamin'ny fandrodanana ihany, izy rery ihany mbola afaka indray hanarina. Antsony mba hanorona sy hamboly indray Jeremia taon'ny fanjarana nataony. Fanavaozana sy fananganana indray no hataony. Averina hatrany amin'ny voalohany fanarenana, izany hoe fitaomana ny olona ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ka hankatony sitrapony tokoa. Satria izay ny loharanon'ny fiadanana. Nomena fahefana mba hanorona koa Jeremia, satria fikasan'Andriamanitra sy fandaram-potoanany ny hanavao sy hanasitrana ny fireneny sy ny vahoakany. Ry havana, Andriamanitra dia te hampanjaka ny sitrapony sy ny fahamarinany, ary miantso mpiara-miasa izy amin'ny fanatanterana izany. Isika ve efa nieritreritra ary koa vonona hanaiky hiarasa aminy amin'ny fanarenana izay tiany atao. Ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra ane tsy hoe miaina ny marina fotsiny, fa tena irahana mihitsy koa izy handa sy hanohitra ny tsy fahamarinana ary amboly sy hanorona ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho vitantsika samy reny efa izany na amin'ny tenantsika hoe hanao, fa asan'Andriamanitra araka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny epistily soatan'ny Koretianina 1:7-9 manao hoe: zaho namboly, Apôlôsy nandena, fa Andriamanitra no mampitombo. Eto am-pamaranana dia tiany indray ny mamitana fa nahazo vahana teo amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena ary ny fanjakana ny tsy fiheverana ny sitrapon'Andriamanitra. Natsoina sy nomena fahefana ary ny rany Jeremia mba hanongotra sy handrodana tanteraka an'izany.
tsy ampy an'Andriamanitra nefa ny fandravana ny asany maizina, fanomena fahefana sy ny rahana koa Jeremia mba hanorona sy hitondra fiainam-baovao miaraka amin'Andriamanitra. Zany hoe amin'Andriamanitra dia zava-dehibe tokony ny aina mandrakariva ny sitrapony sy ny famarinany. Efa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy ny fanatanterahana an'izany. Araka ny teny hoe amin'ny Korinthiana amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko fa 1:25, indro avoziko ny zavatra rehetra. Ary Paoly ihany koa any amin'ny epistily soatan'ny Korinthiana 2:5 ary 7:10. Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olony baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Miantso anao koa ary ny Tompo handray anjara amin'ny fanavozana tian'Andriamanitra atao, ka hoy izy androany: ary indro aho manendry anao zao andro anio zao, hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana, hanorona ary hanorona sy hamboly. Amen.
Jesu hinoko fato-poko tsy to ianano tompoiko ravelonanako ravelonainaneo omandramati ianao eke kuizao anapakatoanaty kizao olona isaorakory tompo lay fitiavanao hovononao hanombo manombokatr'izao hiteralalandava ho tsy mandraikizay ambara-paharava tsy nofotranolahay hoanao anye misaotra manomboka setsy hitoyatrany akotra amatra kizay tory. Dia hiara-mitsangana isika, hiara-manonona ny fanekem-pinoana izay raisantsika mino manerana izao tontolo izao, dia ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino ny Jesosy Kristy zanany lahy tokany tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalona nanapaka Ponty Pilato, nongona tamin'ny azy fijaliana, maty navelona, ledina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy to. Avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonana isika, mangataka ny tompony anjara iroso amin'izany. Ny mpitandrina sy ny komite FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray no azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly, fiofanana SAP KNPL. Mampatsiahy antsika fa misy ny formation hebdomadaire SAP KNPL FPMA arahana amin'ny phone call isaky ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 7 ora alina. Misy fandikatena amin'ny teny frantsay izany. Izany dia hitantsika misoratra. Vaovao faritany, komitin'ny faritany KF3. Ny fivorian'ny komitin'ny faritany KF3 dia atao ny sabotsy 10 febroary manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora tolakandro amin'ny alalan'ny Zoom. Vaovao tafo, filazana manjo. Isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy, Romanina 2:10 Noho izany dia amin'ny alailo lehibe, nefa koa amin'ny fofen'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty, no lazany aminareo fanatsoan'Andriamanitra raintsika hodany aminy ny alatsina ny 4 Janoary ny zanakay andria mampianina anitry ny aina, rehefa nivahiny 80 taona teto an-tany. Ny tompony nanome, ny tompony naka, isorana ne ny anaran'ny tompo Joba 2:2. Matoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra ireo teny ireo. Timoty 1:2-1:5. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Hoy ny ray aman-dreniny pasteur mivady Désiré sy lalandria mampianina, zokiolona ampanahy eto amin'ny fiangonana. Vita omaly ny crémation, ary mbola izy fampom-pivavahana miaraka amin'ny EPDF any Saint-Gaudens amin'ny volana febroary ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fampaherezana ny fianakaviana.
Mbola ho lazaina amintsika eto ihany ny andro sy ny ora hanatanterahana izany. Amin'izao fahavoriana izao dia nahazo fampaherezana ny fianakaviana sy ny fiangonana avy amin'ny FMM na fiaraha-masin'ny mpitandrina, avy amin'ny SVK Fafatsa, ny SVK Nasionaly ary ny FPMA Vato Feizoro. Filajana manjo faharoa. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo fa ny malalanay Razafinjatovo Willy, na fantatra amin'ny anarana koa hoe Maître Olala, dia nodimandry ny talata 5 Janoary 2024 rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Ondra tapo aminy Rafringa Razafinjatovo Jeanne, fantatra amin'ny anarana hoe Madame Fara. STK Sampana Tanora Christiane VDJ. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Bonjour à tous. En tant que jeune, on peut souvent se demander comment servir ou encore comment trouver sa place au sein de l'Église, le tout en respectant la volonté de Dieu. Afin de répondre à ces questions, la STK a le plaisir de vous inviter pour son vendredi des jeunes, le vendredi 4 février prochain à 19h30, ici au Vieux Temple, intitulé Young, Wise and Free, signifiant jeune, sage et libre. Cette soirée est ouverte à toutes et à tous. Ainsi, nous vous attendons nombreux pour cette soirée ludique de louanges, de prières et d'édification. Soyez bénis. Journée STK. La STK a le plaisir de vous informer qu'une journée de rentrée se tiendra le samedi 12 février prochain. Ça sera l'occasion pour les jeunes de se retrouver, échanger, s'amuser et surtout s'édifier ensemble en ce début d'année. Cette journée est aussi ouverte à tous les jeunes qui souhaiteraient en découvrir plus sur la section. Nous vous invitons déjà à réserver cette date et vous attendons nombreux. Les informations complémentaires concernant le lieu et l'heure et autres modalités vous seront transmises très prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter un membre du bureau de la section. Commande produit J25 STK. Suite aux nombreuses commandes textiles, t-shirts, pulls, sacs J25 STK passées en fin d'année 2021, nous vous informons que leur livraison initialement prévue courant janvier est malheureusement décalée pour mi-février. Nous souhaitons nous excuser pour ce retard ainsi que la gêne occasionnée. Les informations concernant les modalités de récupération de vos commandes seront communiquées très rapidement. Soyez bénis. Finatrano fiangonana, araka ny tapaka teo amin'ny fivoriam-ben'ny mpandray dia hanangona 300 000 € isika mandritra ny 2 taona ka efa mandray anjara izay fotsika tolotra amin'izany tompona amin'izany ny tompona andraikitra tonom-bola na don ponctuel. Mbola roso amintsika ihany koa ny mikasika ny souscription azoantsika mandray anjara rehefa vonona izany. Hitantsika amin'ny soratra ny numéro de compte IBAN. Association ESPMA Entraide et Solidarité Protestante Malgache. Efa nitsangana ny komity mpitantanana na ny conseil d'administration. Mbola mitohy ary misokatra hatrany ny fisoratana anarana hiditra amin'izany association izany any amin'ny filo Jean-Yves Rakotomalala 06 46 24 63 86. Rakitra sy adidy. Mbola entana hatrany isika amin'ny fandaovana ny adidy amin'ny alalan'ny chèque, virement na carte bancaire Eloaso. Marihana fa ny adidy na hafalim-po dia nasonitra 15 € ho an'ny mpiasa ary 10 € ho an'ny mpianatra sy ny tsy hanasa ary ny misotro ronono araka ny tapaka tamin'ny fivorian'ny mpandray tamin'ny 9 Janoary lasa teo. Tsarovy fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Assemblée générale 27 février fiantsona. Antsona ny mpandray mifanasan'ny tompo rehetra ny alahady 17 febroary amin'ny 12 maraina fa izany dia isy fanolorana ny tatitra moraly sy ny toe-bola 1 ary ny tetikasa sy ny teti-bola 22 asa fitandremana. Misy ny permanence ny talata manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro en journée continue
ary ny alakamisy manomboka amin'ny folora ka hatramin'ny 12 sy sasany. Étude biblique, misy ny étude biblique ny talata voalohan'ny volana febroary amin'ny fitora sasany alina eto amin'ny Vieux Temple. Catéchomène, misy ny catéchomène androany amin'ny 4 ora tolakandro en distanciel. Manomboka amin'ny volana febroary kosa dia misy catéchomène isan-kalady amin'ny 4 ora tolakandro eto amin'ny Vieux Temple ankoatra ny alahady fandraisana. Diarim-piangonana, ny fampoam-pivavahana amin'ny alahady 9 febroary 2024 dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro any amin'ny Temple du Salin, misy fandraisana ny fanasan'ny tompo ary fotoana anokanana ny dekona vaovao sy fandraisan-tanana amin'izay manohy ny asa ary ny komity. Ny fampoam-pivavahana amin'ny alahady 13, 20 sy 17 janoary 2024 dia manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina eto amin'ny Vieux Temple. Manentana antsika hatrany tsy tsahatra hitondram-bavaka ny fiangonana sy izany asa tsara sy fikasana tsara rehetra izany. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola faly miarabantsika rehetra havana amin'ny anaran'ny tompo. Misy ireto fanamafisam-baovao reto tsara ho fantatsika. Manomboka amin'ny volana febroary zany dia miverina présentiel ny fanompoam-pivavahana rehetra ary tsy misy isa voafetra na limitation anatin'izany. Fa kosa mba hanamora ny fandraisana ny anaran'ny olona tonga hiangona dia asiana inscription en ligne izay ho alefa amintsika mialohan'ny isaky ny alahady anaovana ny fampoam-pivavahana. Ary raisina antsoratra kosa eo ampidirana ho an'ireo izay tsy afaka ny soratra anarana mialoha. Mikasika ny diffusion YouTube dia rehefa fotoan-dehibe ihany no hotohizana ny diffusion YouTube araky ny teo aloha. Miverina koa ny activité ansampana en présentiel zany afa-tsy ny fianarana sekoly ny ten'Andriamanitra izay mbola mijanona en distanciel mandritra ny volana febroary. Ny asa samparezina koa dia mbola tsy miverina ary angatahana ny sampana izay mampiasa ny Vieux Temple zany na ny toerana ivoriana rehetra mba tsy hanao collation na goûter mandritra ny fotoana elaela aloha. Dia izay tompoko ny vaovao tsara mafisina ka dia hoentsika mbavaka izany fiverenantsika mifanatry tava izany rehefa miangona isaky ny alahady ny fanahy masina ny ampahery ny tsirairay avy. Misaotra tompoko. Marihana fa na dia tsy mifanatry tava ary sika amin'ny fanompoam-pivavahana zany hoe tanterahana ny distanciel dia tanterahantsika hatrany hatrany ny fanolorana rakitra ka azontsika atao amin'ny alalan'ny virement, amin'ny alalan'ny fandefasana chèque na amin'ny alalan'ny compte Eloaso zany ka dia amporosihantsika ao amin'izany ary zany raha teo no anokanantsika na dia en distanciel zany fanompoam-pivavahana fotoana izay anatanterahana ny rakitra ka dia tonga amin'izany sika izao 7,3 andininy voalohany no iraintsika 7,3 ny andininy voalohany ary dia ao ampontsika ao sika manolotra ny rakitra ary manatanteraka izany ny alalan'ireo rafitra izay efa napetraka azahoana mandoha izany. It's
Mipetraka isika. Iary vavakantsika tompoko. Tompo Andriamanitra malalanay ao, dia mbola misaotra anao izay efa tanteraka soamantsara ny fanompoam-pivavahana anio. Saotra fa fahasoavana lehibe tokoa ny tompony mbola ahafahanay mivory, manandratra ny feonay mideranao ary mandray ihany koa ny hafatra avy aminao. Eny tompo, misaotra anao no ny hafatra voarahinay anio tompo. Fahefana lehibe tokoa ny tompo no nomenao anay tsirairay avy ka mangataka aminao izay tompo mba tonga anay voalohany indrindra ndrava izay efitra rehetra mampisaraka anay aminao, ahafahanay ho tonga vavolombelonao tokoa any amin'izay rehetra ametrahanao anay, nao tokantranonay izany, na any amin'ny asanay izany, nao anivon'ny fiangonanay izany, ary indrindraindrindra tompo any ivelany any amin'izao tontolo izao. Aoka izay tompo tsy hanana personnalité roa, ray atao am-piangonana, ray any ivelany, fa mba ho fahazavana izay tompo any amin'izay rehetra ametrahanao anay, atonga ny olona hitodika any aminao sy andray anao ihany koa Jesosy. Anio Jesosy Kristy dia mbola mivavaka ihany koa izahay ho an'ny ireo namanay Jesosy izay ireny teo hoe namoy olon-tiana, mba ho ampahirezinao ireny tompo, mba ianao no ameno ny banga izay navelany ny ireo havany izay lasa tompo. Mivavaka ihany koa izahay ho an'ireo sahirana sy ireo marary sy ireo rehetra tompo izay voenjika noho ny finoany, ireo rehetra tompo izay mbola mitady asa sy ninona tompo endriky ny fahasahirana ny olonao tompo, dia apetraka eo am-pelatananao ny fiainan'izy ireny tsirairay avy mba ho vanginao sy ho ampahirezinao Jesosy. Favaka ihany koa izay tompo ny projet ny fiangonanao FPA Matolozy. Maro dia maro izy ireny tompo ary tianay ny ametraka nazy ireny tompo aminao izay tompo mifanantanterahana. Anisan'izany tompo ny araka ny voalaza teo ny fikasanay hiverina présentiel aoka mba ianao no ieloha lalana anay amin'ny organisation an'izany ary mba ho totosa soamantsara araka ny sitraponao ary izany Jesosy. Apetraka aminao ihany koa ny sampana anivon'ny fiangonana izay hiverina présentiel ihany koa mba ianao ny hitay sy hitantsana ny tsirairay avy anatin'izany. Tononona anatin'ny vavaka ihany koa Jesosy ny projet trano fiangonana. Ianao tomponao ka andresy rahatra ny mpiangona tsirairay avy mba samy anana fijery tokana izay tompo amin'ny fanatanterahana izany asa lehibe izany. Ary aoka ianao indrindraindrindra no ao ampovoan'ny projet Jesosy mba ahafahan'ny sitraponao tanteraka. Jesosy mivavaka ihany koa izay ao ny Madagasikara-nay izay hiara-ny loza maro samihafa izay tsy ho voatanisanay tsirairay avy eto. Vavaka izay Jesosy ny Malagasy na any firenena na ety ivelany Jesosy mba ho tahinao sy samy hatsiaram-bavaka izany firenena izany. Vavaka ihany koa izay ho an'ny mpitondra mba ho toloranao fahendrena tompo ahafahany mitondra ny firenenao anatin'ny filaminana sy ambanin'ny fahasoavanao. Dia mbola mivavaka ihany koa izay Jesosy Kristy ho an'ny valana retina izay mbola mirongatra amin'izao fotoana izao. Aoka ianao Jesosy ny tahin'ireo mpitsabo sy ireo chercheur rehetra tompo mba ahafahany mahita ny tena ahafahanay Jesosy miala amin'izao periode izao. Fantatra Jesosy Kristy fa ianao irery ihany mahafantatra hoe vina amin'ny fotoana izay hiafaran'izao ka anatin'izany tompo dia aoka izay manana faharetana sy hitodika mandrakariva any aminao ametraka ny fiainanay sy ireo ankonanay ao am-pelatananao. Jesosy Kristy mbola maro zavatra tiana angatahana aminao fa votsa ny vavanay ary fohy ny fieritreretraika dia apetraka eo am-pelatananao izany rehetrarehetra izany Jesosy ary tianay ny anakambana ny feonay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianaranao anay manao hoe Rainay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay amin'io izay nasazo anay ary mamelona ny olokay tahaka ny manao izay mieloka taminay.
aza mitondra ny amin'ny fakapana manafahany amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manak'izay. Amen. Miaratsy indrindra mamerina kely ny zavatra nilazaiko teo fa mety tsy mazava tsara. Na miverina présentiel ary isika dia tsy maintsy mitandrina be ihany satria ny valan'aretina mbola eo. Ka mbola ampiasaina zany ny masque sy ny gel hydroalcoolique rehefa miditra sy mivoaka eto am-piangonana. Faharoa manaraka amin'izay mampiresika antsika rehetra izay mahatsiaro tena tsy metimety na misy symptôme mba hanao ny autotest na ny test PCR sy antigénique alohan'ny atongavana ato am-piangonana mba ho fitandrovana ny fahasalamantsika rehetra. Afarany, indrindra ireo mampiasa ny toerana zany ny sampana dia ny birao ny sampana rehetra no responsable amin'ny fampiarana ny fepetra mazava mba tsy ho varimbarintsika fa samy ho mailo rehefa tonga eto am-piangonana. Dia misaotra indrindra tompoko ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia mamarana izao fitaovam-pivavahana izao isika. Ny fitaovam-pivavahana no mifarana fa mbola angatahana zany ny mpandray fandraisan'ny tompo mba hijanona anatanteraka ny fifidianana izay mpandiny-bola isika. Ataontsika eo mpitsanganana zany ny hira fahaenina amin'ny 330 andinin'ny voalohany. Mialoha ny afatra sy ny tsodrano ary ny andinin'ny faharoa aoriana ny afatra sy ny tsodrano. Zao no afatra ao antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan tena. Ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika, izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina, araka ny fikasany sy ny fahasoavany, izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy atro ny fony fahagola. Dia raisy ny tsodrano amin'ny anaran'ny tompo. Ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo, ary tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba hankalazaina aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika ary ianareo ao aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny andininy faharoa. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo. Petraka isika. Sao dia mangataka ny filoha hiakatra ity tarika antsika zany amin'ny fifidianana.